Tompoko lahy sy tompoko vavy alahady 7 novambra 2024 sy 2024 fandaharana angaredona manokana amin'ity hariva ity ny nanamarika ny androandroany moa dia ny fahalasana ny mpanakanto no sady mpitolona mpanao politika ny nidony izay nodimandry zany tamin'ity androany ity ny ekipan'ny angaredona Arfidy Ramanandraibe Enikady Rakotomanantsofa Razafy Manatany sy Ratolojanahary dia mitondra ny teny fampianonana ho an'ny fianakaviany sy ny mpanakanto izay nilaozany amin'izao fahabangana lehibe izao. Misy ady hevitra maro samihafa zany mandeha amin'izao fotoana izao manodidina ny fahalasanany. Misy vaovao isan-karazany ihany koa izay hatraminay enona zany vaovao ratsy zany androany maraina dia ilana fanamarihana sy fitandremana mafy. Tsy maintsy arahantsika amin'ireo fantsotserasera isan-karazany ny momba izany vaovao izany. Fa ao anatin'izay rehetra izay dia voninahitra lehibe ho anay ny manatrika ny filohan'ny anteny miram-pirenena no sady lehibe Ray Aman-dreny mitarika ny vovonana panina FFKM izay mijoro ho mpanelanelana amin'izao fotoana izao manoloana ny raharaham-pirenena. Ny antso azy izahay, ny angavy azy izahay rehefa nandre ny vaovao androany maraina amin'ny mahareny azy, amin'ny mahampanao politika azy, amin'ny maha vehivavy mpitarika lehibe nandrom-panjakana azy ihany koa dia nanaiky izy nandray anay eto anivon'ny fandaharana angaredona tamin'ity androany ity. Everinay ihany koa fa izy no an'ny Ray Aman-dreny izay sady mpitondra no manam-pahefana mijoro ao anatin'ny ara-dalàna sy ara-drariny amin'izao fotoana izao ary tsy edikevitra izany dia araka ny nambara teo tena voninahitra lehibe ho an'ny ekipan'ny angaredona ny mandroso atao tokantranony rehefa nanaiky izy andray anay tamin'ny fiankavianay. Misaotra indrindra Ramatofilo, miarahaba anao ihany koa tompoko. Miarahaba anao Enikady, miarahaba anao koa Faniry amin'izao takarivany alahady izao ary miarahaba ny mpanaraka ihany koa ny fandaharana angaredona. Alohan'ny tena metrana fanontaniana Madame Présidente ho antsika mpanaraka ny fandaharana angaredona dia tiana ihany zany ny mba mampafantatra fohifohy ny momba ny nidony satria dia anisany nanana ny maha izy azy teto amin'ny firenena izany. Bezara Eliane Virginie no tena anarany ary ny Ray Aman-dreny ireo anisany namolavolana azy dia mpahay mozika ihany koa ary fantatry ny rehetra zany teo amin'ny jijy izay tany mifaritra izay nisy azy. Ny nidiny moa no anarana safidiny ary nampianatra izy teo amin'ny tontolo ny asa izay any andreketany. Raha ho an'ny tontolo ny zavakanto satria nivoaka avy any amin'ny district Nosy Elville izy dia anisany namiratra satria tany amin'ny taona 1970 nanomboan'hira dia tsy latsaky ny 5 ny album izay nivokariny. Tao zany hoe tsara olobe fantatry ny rehetra zany tamin'ny taona 5 ny Doni Malamatra tamin'ny taona 5 ny ngoma lehilahy izay ny valiko resy diso fantatry ny rehetra izany tamin'ny taona 20 ny Pensée aux autres ary ny Vonjia zay zany no album izay navoaka ny Doni fantatry ny rehetra tamin'le malilo moa izy. Ny mpanao gazety no nametraka azy ho mpanjaka vavy ny Salegy na la reine de Salegy tamin'ny taona 7 tany hoany ary teo amin'ny tontolon'ny zavakanto maneran-tany dia niodina teo amin'izany sehatra izany izy satria dia navita ny Tour de Mayotte intelo, navita ny festival RFO tany Mayotte izay niaraka tamin'ireo mpanakanto malaza indrindra eran-tany ry Awilo Longomar, ry Lunda de Souza, ry Pasteur de la Réunion, ny festival Réola Seychelles, ny festival de Saint tany La Réunion dia nataony ihany koa ny fiarana tamin'ny Jokomasina reo Tour de France marobe, ny festival les Nuits Obsèques sy ny festival de Madagascar izay natao tany Frantsa tany zany. Ny festival Dona Afrika Roarivo raika Roarivo
dia indro nandray anjara tamin'izany izy sy ireo karazana iketsika marobe mihitsy nitety amin'izao tontolo izao niarahana tamin'ny mpanakanto malaza malagasy izay mbola manana ny laza ny ankehitriny ary misy moa zany aveo efa lasa mitomandry. Ny nahafantarany rehetra azy dia nanana fijoroana teo amin'izay fijoroana amin'ny fitiavan-tanindrazana izay raha matoa ny mitony ary tsy nitsarotra ny ary mandrakariva ny tanindrazana sy ny vaoaka nijoroana izany antony nahatonga azy zay navidena fanjakana amponja izany. Tsara ihany mitolana zay fanamariana zay amin'ny ikanja rakoto manatsoa. Ny fanontaniako voalohany matovolo manoloana amin'ny zao voina sy fahalasana amin'izao inona no atao hoe réaction ny faneho-hevitra ao manoloana amin'izany zava-mitranga rehetra izany. Nisotranao enikajy nametraka ny fanontaniana atairana aloha voalohany indrindra sady elo ihany koa ny nahenona ny fahalasan'ny mpanakanto ny nidonia androany ary tsy ny maha hoe mpanakanto azy ihany fa izy dia manana songadina manokana eo amin'ny tantara ny fitiavana an'izany atao hoe tanindrazana. Koa amin'ny maha vehivavy ahy no hitenenako eto ary amin'ny maha renim-pianakaviana koa ary amin'ny maha mpitolona ahy sady mpitolona koa moa iny nidonia nitolona hampanjakan'izany fahamarinana izany sy ny hoe amin'ny fitiavana tanindrazana ka dia niady tolona tokoa izy amin'ny tsy anjakany marina amin'ny tanindrazana ary tsy nanaiky ny fampiororona na ny antso-jay izay natao azy fa nijoro mandrakariva izy. Koa eto aho zany dia amin'izany nambarako teo zany indrindraindrindra maha reny mpianakaviana koa sy olona manana mahizy azy amin'ny firenena izy dia ny tena koa tompona andraikitra amin'ny firenena dia eto aho dia mampahery ny fianakaviany izay nilaozany indrindra ny zanany ny fianakaviana akaiky azy manontolo ary taranaka foko manana ny mahizy azy izy io ao Anosy-be dia ilay taranaka le hoe zafiny fotsy manontolo ary io indrindra no io ny fanoherany ny antso-jay na ny herisetra natao tamin'ny tany ny io fianakaviam-beny io no tena nahafantarana azy koa ka dia mampahery koa aho ny artiste satria artiste izay voalazanao teo faniry fa izy dia mpanjaka vaviny Salegy ary efa nitetezany tany maro ka dia eo koa ny artiste akaiky azy ary ny artiste malagasy manontolo no anolorako ny teny fampaherezana ny fampiononana ary hoan'izay rehetra nanolotra ny fiainany ho an'ny fitiavana ny tanindrazana satria izy dia nijoro ny amin'izany tsy mitsangako menatra ianareo akaiky azy na ianareo fianakaviany satria vehivavy mahery fo ary nahery fo ny firenena izy ary tsy mba niemotra teo anatrehany sakatsakana na ny fampiorokoroana na ny fampitahorana fa nijoro hatrany ka ary nataony ambony dia ambony izany hoe fitiava-tanindrazana tombotsoa ho an'ny tanindrazany ary tena tsy nananana havana aza ary tsy nananana namana rehefa nroso tamin'ny tolona ho an'ny tanindrazana ary
hitahitako taratra amin'izany koa izao olona miteny manatrika anareo zao ny mahakasika an'izany atao hoe fijoroana hampanjaka ny marina izany sy ny fitiavana. Ramatofilo, rehefa niantso anao zay dia sady gaga satria raha diantso moa zay de hoe mba inona ny réaction anao Ramatofilo, afaka miresaka ve anao manoloana ty fahalasana ny mpanakantona nidiny tena tsy nisalasala mihitsy ianao fa zao koa nefa ny ao anatin'izay ny nidiny avy amin'ny atoko mpanoatra avy amin'ny atoko team ny nidiny zany ankoatra mampanakanto azy tena mpanao politika ilay izy hoe nigadraina dia voatondro molotra voatondro no fanagadrana politika no nataony mpitondra an'izao fotoana zao ianao avy amin'ny vovonana IRD fa ianao miteny hoe tsy maninona fa hiteny fa maniny ianao tompoko ny hoe nanana an'izay hoe tsy maintsy miteny manoloana n'ilay fahalasana n'ilay andrarezan'ny kanto malagasy. Miteny aho satria araky ny voalazako teo fa ny olona sahala amin'ny mpanakanto ny nidonia sady mpitolona dia everiko fa mendrika kosa ny raha halaitahaka ny fijoroana hampanjaka ny fahamarinana zany kanefa kosa raha amin'ny fotoana andalovantsika sahala am'izao fotoana ny fanorenana izao ary fotoana ny fanarenana fotoana ny fifanatonana fa tsy fotoana ny fifandrafesana ka tokony ifanatona i fotoana ny fihavanana mila mifampihavana fa tsy ifampiantsy na ampiasa fampiantsy ambavana ampiasa herisetra na ambavana amin'ny fihetsika tsy fotoanan'izany tsony zao tompoko fa tena fotoana ny fifanatonana fifamelana fifankatiavana ka izay rehetra mitady ny fisarahana na fisarahabazana na fampiatsiana dia tokony atsiaro tena zany fa tsy fotoana tsony tokony ifanatona ny samy malagasy ny mpanao politika indrindra tokony atsahatra ny fandrafesana fa mifanatona miresaka amin'ny latabatra boribory mifandray tanana mifamela heloka mba afaka anarina sy hanorina any firenena vanina hotsika satria tsika malagasy ane dia malaza amin'ny hoe maha malagasy manana fitiavana ka dia everiko fa ny fihavanana izany ndro tanjona ary kolotsaina tsy ananany rehetra fa ananantsika malagasy. Feno fankasitrahana tamin'ny fandraisanao ny fandarina angaretona Ramatoa Kristina Razanamaso filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'izao alina izao fantatra moa ny loza sy ny vona izay manjo ny firenena zava-dehibe raha teo ny afatra izay nentinao tao anatin'ny fandarina le hoan'ny vahoaka malagasy sy hoan'ny azo everina fa tontolo manodidina ny fiainan'ny firenena mihitsy dia izay ihany koa no amaranantsika ny fandarana tamin'izao alina izao Erfidy Ramanandray be Sira Tolo-Janahary inikajarakoto manatsofa ny Razafy Manatany miaraka tamintsika sotra tompoko.